Nosiny kosa isika nahitam-boka ny fampiarana ny Dinabe ao amin'ny faritra Morombe ao tsy tokony hijanona ao amin'ity faritra ity ihany hoy ny voalazan'ny solombavambahoaka voafidy ao an-toerana ny fampiarana izany Dinabe izany satria dia manampy betsaka amin'ny fitandrona ny fandriampahalemana ny fampiarana izany. Efa manomboka milamina ny any amin'ny faritra Morombe iny raha ny fanazavana ny entin'ny solombavambahoaka lycée Rakotomalala voafita any amin'ny distrikan'ny Morombe androany. Ny fametrahana ny Dinabe tany amin'ny faritra iny raha ny fanazavana ny entin'ity solombavambahoaka ity no anisan'ny nahatonga izao fandriampahalemana ny an-toerana izao. Raha ny Antsimandrefana aloha amin'ny ankapobeny ankoatry ny Beroroa sy Ankazoabo dia azo atao hoe milamina tena milamina amin'ny faritra Antsimandrefana satria ny fametrahana ny Dinabe isaorana manokana amin'izany moa ny lehibe ny faritra agny Antsimandrefana sy ny fitsarana koa izay nankato na amin'ny fomba fiteny hoe homologation ny Dinabe amin'izao dia tena milamina, afaka mamboly ny olona, afaka miompy ampatonina ny olona, tena samy hafa tsy ohatran'ny taloha zay la isaorana ny fanjakana koa ma tsy nanano sarotra ny fananganana ny Dinabe dia ampianarina tsikelikely ny olona zao anaraka amin'ilay texte satria indraindray raha ohatra ka tsy voaja ny texte iny. Maniry moa ity solombavambahoaka ity mba ametrahan'ireo faritra manodidina n'Antsimandrefana iny dina tahaka izy ireo ihany koa. Mora kokoa ny fitandrona ny fandriampahalemana ny amin'ny faritra Atsimonosy ny fametrahana izany dina izany raha ny fanazavana nentin'ny député lycée